Ya miarabatsika vahoaka malagasy rehetra avy aty Tuiliara moa novako live amin'ny zao fotoana zao satria misy raha tsy maintsy nialako tantaninarivo moa tany teo tamin'ny maraina teo zay no nahatonga hoe tsy maintsy nandeha taty Tuiliara somary rerajeraka ihany koa ny tena somary rerajeraka satria tamin'ny ray maraina ny volinay tamin'ny ray maraina dia tamin'ny roa vao niainga tamin'ny efatra teo zay tonga taty Tuiliara satria manana problème zao era Madagascar amitsika miteny zao simba ny ATR simba koa le avion nataotsika nofaitsika izy zany de mikorotana be ny voly mazava ho azy lasa reraka ny tena ny fanome fotoana moa isika fifaliana lehibe hoahy Siteny Randrenasolo ny aiko no miarahaba atsika malagasy rehetra zay mpanaraka ny pageko zany miarahaba koa atsika any andafy any izay malagasy hitako hoe manaraka ny pageny Siteny ny fanome fotoana aminareo aho Androany no ny TAFA tamin'ny vahoaka malagasy izay nataony filoham-pirenena zany Andry Rajoelina tamin'ny Maly somary taitra ihany ny tena satria tsapako fa tena mbola tsy niova ingay Andry Rajoelina zany na dia fefa azo trapahitanana zao ny fijaliany malagasy rehetra ary very fanantenana tanteraka zany isika malagasy indrindra ho aho fa isika zay monina ao Antananarivo sangisangy ihany nanomboako an'ity live androany ity sangisangy zay mba tiako ho zaraina amitsika ohatrany hoe miracle ohatra raha ohatra ka mamelona robinet ny tena ka mandeha tapoka ny rano ohatrany miracle zany ohatra fahagagana zany ohatra zavatra mbola tsy hita zany tompoko ny zavatra iainanay malagasy iainana vahoaka malagasy rehetra amin'ny zao fotoana zao ary indrindra koa rehefa mba mandeha ny jiro tatoato zay moa 2 jours zay nisy ny délestage fa hita koa fa niena ohatrany hoe zavatra manina moa ty miracle koa zany hoe jiro mandeha zany ka eto ampanomboana zany dia tsy ataoko lava ity satria betsaka koa isika am'izao fotoana zao mananolana amy resaka inona moa ty resaka méga ka hiezaka ny tenako amin'ny ty androany ity mba ho fohifohy tsy hanao lava any ty live zay manino moa ty izay ataoko ty zany inona ny fahitany Siteny Randrenasolo ny aiko aniny inona moa anaran'ity aniny zavatra TAFA zay nataony filoham-pirenena reny maha olo-pirenena aloha voalohany indrindra no iresahako eto maha solombavam-bahoaka ay koa no hitondrako ny hevitriko zany ary indrindra koa maha
lehibe ny mpanohitra any tena koa no iresahako amitsika vahoaka malagasy rehetra. Zavatra azoko tsoahana voalohany indrindra raha ny momba niny TAFA zay nataony filoham-pirenena tamin'ny maliny dia misy zavatra efatra lehibe, ataoko hoe 5 le izy fa efatra ny tena zavatra efatra lehibe zany no azotsika tsoahana raha ny gouvernance na leadership itondrany ngai Rajoelina anyty firenena malalatsika ity zany. Eto mpanomboana dia maniry tsy misy manana intérêt eto aloha hoe hitondra fikorotanana. Aoka apetratsika anatin'ny saitsika rehetra izay zavatra zay tompoko tsisy manana intérêt isiny fikorotanana eto Madagascar. Ray aloha izay. Faharoa manaraka an'izany dia ina moa tiako tenena ety amin'ny fanomboana samy malagasy daholo tsika rehetra. Natabatr'Andriamanitra tamin'ity Siteny na avy any Antsimo na avy afovoantany na avy any avaratra na avy any Antsinanana na avy aty andrefana zany samy malagasy. Ka ity zavatra resahako androany ity dia mangataka re tompoko, mangataka mihitsy mba hisokatra isika rehetra satria crise izay iainatsika ty tena zavatra tsapa mihitsy fa tena fa tsy zakany malagasy rehetra. Ninina ny saranga misy azy na ny fiaviany dia zavatra tena tsy zaka le izy. Ka eto ao so de alaim-panahy ny sasany, alaim-panahy ny sasany hoe iteny hoe za mpanohatra de manana eritreritra hafa isika fa ity zavatra horazaiko ty de fiainatsika malagasy na tiana na tsy tiana. Ngai Andry Rajoelina koa no mitantana nyty fireneny ty ary tena raha ny lalam-panorena na no manino moa ty no jerena dia izy zany no nomena fahefana hanapa-kevitra amin'ny zavatra rehetra. Ary raha vao misy fanapahan-kevitra ataony ingahy Rajoelina ka diso dia misy fiatsaikana na eo no eo zany na atoato zany na afaka ray taona na afaka roa taona amin'ny fiainatsika malagasy rehetra izany. Ary zay indrindra izao zavatra hitatsika zao satria fanapahan-kevitra diso izay naraisiny ingay Rajoelina no tena namotika mitondra an'io crise io satria fefa nisy vahaolana tao ary zay zavatra tsy nanekeko ary zay indrindra zavatra nanosika hiresaka aminareo vahoaka malagasy androany satria naninona satria aoka koa mba hambarany marina raha nanomboka niny zavatra iny ingay Rajoelina tam'maly miteny izy hoe hiteniny marina aho izy de tsapako tao anatin'le izy misy famarinana no fakta no napetraka fa le décision tsy nambarany tamin'ny vahoaka malagasy inona moa ny fototry ny olona. Ka eto moa le zavatra efatra ambarako amitsika zany hitako tao anatin'iny inona moa anaran'ity tao anatin'ny TAFA zay nataon'iny. Zavatra voalohany tana tsapa rehefa niresaka ingay Rajoelina dia resaka zay moa teneniko iny hoe mbola tsy niova io rangaha io de resaka oeraoera
ingay Rajoelina andriamato filoha président haleo tena ara-tsakafo isika afaka ray taona sasany afaka 18 mois fefa impiry ianao no niteny an'izany ary fefa nitondra n'ity fireneny ty ianao nandritra n'izay eny taona zay tsy teneniko tsy teneniko le tetezabita zay nitondranao fa tam'maly ianao de nasany teny mihitsy hoe haleo tena ara-tsakafo isika resaka agriculture zavatra lesana tao resaka fambolem-bary no resanao tao zay no zavatra lazainy Inga Rajoelina hoe de hoy izy hoe manofy io rangaha io tena lôlovony ty rangaha ty ambala rora ny fiainany vahoaka malagasy amin'ny fomba ahoana ambarao ahy ambarao ny vahoaka malagasy re tompoko ny problème manera Madagascar raha iresaka fotsiny tsika ny atao hoe agriculture dia resaka rano irrigation aiza satria zany fambolem-bary zany de mitady rano potika daholo ny fodrafitsasany rano ary zany te hitany Madagascar na any atsimo nao Tananarivo mandeha amin'ny TSISY anao any Tsiromandidy potika daholo na ny sava iny potika daholo ary tsentrina sady misy fasika tanimbary mila an'izany zavatra zany aloha mbola tsy misy fa efa manonofy isika fa isika malagasy olo no andeha hanondrana vary any any ivelany président mba azafady re tompoko miala tsiny miala fonjy miala salofito aza lôlovona ny fiainan'ny malagasy fefa nampananteny anao fefa vonona ny zavatra rehetra inona fa nambaranao tamin'ny fazafasy zay nataonao tamin'ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina reny zavatra niteneninao reny hoe hisy ny hampitombotsy haiko hoe 4 mégawatt ianao fefa vonona zavatra rehetra zavatra lazainao tsy maintsy tanterahanao mandraky ty androany ty aizany misy ny firenentsika zay aloha zavatra tsapako voalohany hoe tamin'iny zavatra nataony Inga Rajoelina ny TAFA tamin'ny vahoaka malagasy iny zavatra faharoa dia tena tsapa hoe tsy niomana ianao hitondra firenena tena tsapa ianao tsy niomana ianao handeha hamaha ny tena problème hito a Madagascar ary ity fitondrana ty azoko ambara fa fitondrana tsy manana vision tsy manana vina tsy manana jery lavitra tsy manana fahaizana mitsinjo mialohan'ny zavatra hisy solution fa nisy fambaraka ao rehefa aveo ny fototry zao olana crise ara-sosialy zay iainatsika vahoaka zao raha iny resaka nataony Inga Rajoelina tamin'maly iny tena hita olona tsy niomana zany ianao fa rehefa misy problème mety marary ny loha de paracetamol zay fa tsy jerentsika le fotony hoe inona marina ny tena problème ao anatiny inona moa anaran'ity nahatonga n'io température io fa rehefa misy ny problème any rano de eo anao mitatitra rano eo anao vao hitady vaolana fa tsy nanana an'izay planina zay ianao dika zay olona tsy niomana anao zay zavatra faharoa hitako tamin'iny resaky ny TAFA zay nataony Inga Rajoelina tamin'ity vahoaka malagasy regny tena tsapako koa tao anatin'ny teny nataonao iny fa ianao dia mpitondra tsy mahay mitantana zany tsy manana gouvernance profony zany io fanapahakevitra ataonao capital tsika eto Madagascar na ny hanendry PDS zany de tsy vitanao mihitsy avelanao capital tsy misy mitantana am'izao fotoana zao zany zavatra hita tao anatin'ny teniny zay nataony Inga Rajoelina iny tena le gouvernance tsy misy ary azoko ambara fa tena
tsy manana zany gouvernance zany raha na ianao raha niaiky hoe tsy mipetraka zany hitatitra ino moa narade hitatitra gazoaly fotsiny fa tsy hainareo ao zay le izy ary gouvernance le zany hitatanana firenena zany am'izao fotoana zao nareo ve tsika malagasy mba mahafantatra izy ministre am'izao fotoana zao tsika tsy mahafantatra am'ireo ministre tsona am'izao fotoana zao satria naninona le ministre tsy tahaka ny ministre taloha mba hitanao miasa aona moa ny iasan'ny ministre ny vola tsy misy ny vola rehetra nitapahana aloha tamin'ny LFR ny budget mpanjakana faharoa manaraka an'izay dia naninona koa moa zay budget sisa tavela tao amin'ny manina moa ty tao amin'ny ministera io afindratsika any amin'ny jirama io tsy fa izy mitantana zany tompoko ka izay no zavatra hitako zany hoe tamin'ity fitondrana ty fitondrana oeraoera fitondrana tsy mahay mitantana fitondrana fahaefatra fitondrana tsy mahay mametsaka ny lahara-pahameana fitondrana tsy mahay mametraka lahara-pahameana satria zavatra tsy hoe ratsy eto ingay ingénieur Rajoelina tsy hoe misy ratsy reny zavatra nataonao reny fa mety zavatra mbola tsy ilainy vahoaka malagasy tahaka ny investissement natao tamin'ny sport tena millions de dollars raha tsy teny fotsiny ao an'io kianjany Barea io kianjany Mahamasina io firy milliard napetrakanao tao raha iny vola iny nampiasantsika tamin'ny angofa nampiasantsika tamin'ny rano angamba tsy de raha nanan'olana atsika am'izao fotoana zao de tsy tahaka an'izao zavatra hoe mandeha matsaka rano ny vahoaka malagasy mijaly lany fotoana mandeha matsaka rano mandeha mitady rano sotroiny rano iandrony rano izao moa fa efa nytenenina hoe fa tsy azo atao tsony ny manondraka ka ireo zavatra anakefatra reo zany le anakidimy tsy de raha loatra zavatra anakefatra reo tsapako fa idiratsika moa ny antsiprien'ireo rehefa avion ireo tsapako tamin'iny TAFA zay nataonao tamin'ny vahoaka malagasy iny zany dia oeraoeranao tsy mitsahatra faharoa dia tsy fahaizanao mametraka ny lahara-pahameana fahatelo dia tsy manana gouvernance mihitsy ianao matoa tratra n'io problème io dia fahaefatra dia tsy manana vision ianao hametraka hoe ity no hitondrako ny Madagascar tsy menatra mihitsy ianao no niteny tamaly hoe fefa miainga isika amin'ny fomba olona ndry matofilo mampiainga atsika na ny rano ara tsy misy ianao miteny hoe atao industrialisation Madagascar mitady angovana izy zany tsy tahotra tsy enatra mihitsy ianao miteny any malagasy rehetra ka izay ny zavatra misy fa inona moa tena fototry nyty olana eto a Madagascar ity ny tena fototry olana eto a Madagascar tompoko dia resaka rano sy resaka lalana ary resaka angofo tsy niteneny ngay Rajoely mihitsy tamimaly fa efa nisy vaholana tao satria ny solution tsika na tiana na tsy tiana dia saofoka sy volobe vaholana ngeza be io zavatra io fa efa nisy vola tao fa efa nisy olona hanao an'le asa fa efa nisy société hanao an'le asa fa vitany ngay hery Rajoelina mampianina le izy de tsy nekely ingay Rajoelina sy ny frongony sy ireo conseillerny ao misy conseillerny vazaha zay izay tena nanimba an'iny contrat iny durée de travaux 5 ans dikan'izay zany tokony fa vita tokony fa tsy nanana olana atsika satria entona zao no nitondrany ingay Rajoelina fa maninona tsy nitenenina zany zavatra zany fa maninona tsy azavadelina va misy miandro foana fa maninona tsy nitenenina ingay Rajoelina amiko zany tsy manana an'zany hoe honnêteté
manino moa ty honnêteté politique ingay Rajoelina manina raha mitsotra amin'ny malagasy rehetra fa varina izy mitantara ny président teo alohany mitantara ny zavatra vita sy tsy vitany teo aloha fa tsy jereny hoe ity misy vahaolana ho an'ny malagasy noentina mihitsy hoe io vahaolana ho an'ny malagasy am'izao fotoana izao ingay Rajoelina mandeha mitady olona indray hanao any saofoka sy volobe satria iny projet fefa vita tanteraka iny a dia mivono zay ny teneny koa hoe mialatsiny aminao andreo mato président mialatsiny aminao tokony hanana an'izany honnêteté politique zany ianao ny vidiny malagasy lafo ny vidiny inona moa ty ny vidiny malagasy lafo zany ny tsy fitiavanao any président hery rajonary mampiana mba fantatsika ny dépensetsika isa-taona ianao mihitsy ny teny mananikanika 250 millions de dollars 250 millions de dollars dikan'izay zany raha atao fois tsy latsaky ny 1 milliard de dollars zany a ny inona moa anaran'ity ny vola very noho n'inona noho ny tsy fahaizanao mitantana noho ny tsy fananao honnêteté politique noho ny tsy fitiavanao any hery président hery rajonary mampianina zay tompony tena olana eto Madagascar ho fantatsika vahoaka malagasy rehetra tokony fa tsy nisy délestage io tokony fa mivata teraka ny olana am'izao fotoana izao fefa nisy vola de lasa very vola malagasy aoko fantatsika ary aoko koa fantatrao andriamato filoha fa ho fantatsika mazava tsara fa io vola ipevatsika any Jirama io de tsy vola ny Siteny randrena solony haiko tsy vola ny DG Jirama tsy vola ny FILOHAN'NY fa volatsika malagasy nefa volatsika malagasy tsy hainy ingay Rajoelina ny tantana azy zay itenenako hoe tsy manana gouvernance tsy mahay mitantana ny ity fitondrana zay tariny filoha Andry Rajoelina ty masahianao miteny manohatra zao zavatra teneniko androany zao fa diso zao zavatra teneniko zao fa avokako ny dossier ny saofoka sy volobe hitanao ty tsy io ihany ny dossier anankiray zay fa miaraka tamin'io prière thème zay interconnecté tokony fa vita misy région maromaro Antsinanana Analamanga Antananarivo any izy mbo anaratanana ty Alotsamangoro zao olana rehetra zao nefa nisy vahaolana e manina tsy sanao andrimatoa Andry Rajoelina miteny amin'ny malagasy rehetra niandry anao tam'maly niandry anao tam'maly hoe mba ho tenenao malagasy rehetra fa efa nisy ane vahaolana e fa nanao fahadisoanao nanary an'io vahaolana io raha tsy nisy vahaolana de nekeko miezaka isika menakavy mitady vahaolana ny fanampy isika menakavy mitady vahaolana fa vahaolana tompoko fa nisy teo masahy miteny anao fa tsy nisy vahaolana andriamatoa Andry Rajoelina président masahy miteny anao fa tsy nisy vahaolana fa nisy manety sanao niteny tamin'ny malagasy rehefa tafa tamin'ny malagasy ianao tamin'ny maly hoe fa efa nisy vahaolana ane teo fatatsika fa problème eto Madagascar resaka production ny problème atsika eto Madagascar raha amity resaka Jirama ity fa ny olana de zao noho tsy fitiavanao any président hery rajonary mampianina noho tsy fananao honnêteté politique dia narinao vahaolana ho anay malagasy ho atsika malagasy rehetra ianao koa ao anatin'izany narinao zany ary zany ny antony nanaovako an'ity vidéo androany ity satria anao tsy ho anay satria tsy niteneninao le izy ianao tena marary ny fonao fa tsy marary zany ny fona e malagasy rehetra aminao tsy marary ny fona e malagasy rehetra mijaly simba ny asanay miakatra ny vidim-piainana am'izao fotoana zao noho tsy fahaizanao mitantana noho tsy fitiavanao ny président hery rajonary mampianina
zany ny zavatra misy sanao tena zany fa nga mahafaty tena very ny voninahitra ao raha misexcuse malagasy rehetra ianao tamin'iny zavatra iny zay ny antony nanaovako an'ity direct androany ity satria mba niandry aho ianao miezaka inany zao hitady vahaolana ianao fefa manana vahaolana tsy maharitra vahaolana tsy mamahaolana hoentitsika io ane fa raha tena vahaolana hoe handeha amin'ny lalana andehanany président herina jonaro mampianina iny ianao 7 ans vao vita hozy izy ny ministre resaka teknika zany za tsy te hilitra zavatra lalina androany afaka resahatsika reo groupe reo zay teneko anao tsy visionnaire ianao tsy nieritreritra akory ianao fa termika ny problème atsika any amin'ny termika ianao manao investissement be raha tsy teny fotsiny ianao rano mafana ozy izy anao marina iny resaka hydraulique iny marina le rano mafana iny fa disoko le teninao teo ny teny ianao hoe volam-panjakana nanaovana an'io non nitsosa vola tamin'ny chinois tsika azafady président ka atao an'izany kosa président fa ianao filoha-pirenena ianao no mitantana n'ity malagasy ty fa maninona ianao tsy mahasamy teny hoe tsy volantsika malagasy fa nitsosa dala tamin'ny chinois tsika azafady indrindra re tompoko raha ilana zany afaka asehoko amin'ny écran zany zavatra zany ka izany no zavatra tiako hambara amitsika hatram'ny projet-na ino anaraha prière termine any amin'ny 4 kilomètre angambany de 267 kilomètre any amin'ny 220 000 volts makany amin'iny moa ty makany am'ireo région le niteneniko anaky telo reo Antsinanana loatra mangoro ary Analamanga ka eto président mba mba mangataka aminao nisy re tompoko vahaolana sahianao miteny malagasy rehetra fa nolavinao le vahaolana vidina lafo zany président ianao tena maharary zahay koa maharary satria narinao ny vahaolana ho an'ny malagasy rehetra noho nyreo conseil manodidina anao reo zay tsy haiko inona re tompoko nanery anareo anao an'izany raha za ianao roao dolo reo conseil anao vazaha reo tsy izy reo ary mbo hitako tany Paris ndray koa izy nandeha mitady vola anaovana an'io ino anaran'ity na autoroute zany na ty saovoka sy volobe ty zavatra fefa nisy fa nomen'Andriamanitra ka miala tsiny président miala ianao moa miteny hoe capital humain ny zavatra farany ilay fototra ilain'ny vahoaka malagasy ny rano aloha voalohany de mieritreritra ianao hoe za fa manao an'izany na ny rano raha tsy anananay de ahoana hitenenanao an'izany capital humain aoka kosa président tsy mampanina ane ianao fa filoha-pirenena hoe andao départ zéro ianao fa mba manano zay honnêteté politique zay envers malagasy rehetra tsy ho faty eto tsika mianakavy ho faty eny ianao miteny hoe lalana tsy haiko hoe route de Soleil filoha-pirenena ratsiraka RN2 raha tsy vitanao tanatiny any taona mipitehanao RN7 raha tsy vitanao RN5 raha tsy vitanao RN6 raha tsy vitanao RN4 raha tsy vitanao reo no mampiveziveziny malagasy za tsy miteny tsy ratsy zany le route de Soleil tenenao tsara zany fa vitao aloha le zavatra tena misy impact amin'ny fiainany vahoaka malagasy za aloha tena kivony ianao tamaly satria ho raisinao tsy haiko hoe inona ny malagasy ary rotinao tsy fahalala malagasy milaza ianao hoe resaka ary nanao investissement ianao amin'ny resaka fampianarana eka namboatra trano ianao efitrano nataonao fa tsy namboatra tena hainao natao université zany inona ny zavatra atao tsy eretseretinao hoe université aiza tena be mpianatra indrindra zay teneko mba mandehany any fotony eny na gaboletsy ananareo ankizy reo maimbo tanteraka reo ankizy reo manerana ny Madagascar za sy tena ndrero sonaiko fa nanao visite nijery teny fa tsy nitondra telefona ao nanao direct tsy ataonareo za koa hitondra ny ankizy reo manao grève fa raha aloha namboatra zavatra hafa ianao
atsara olo io ny anao zany rehefa mamboatra an'iny napotoka le anakirao tsy mampanina anao mireharay mihitsy anao navita université fa tsy mamparary anao zanaka malagasy na gabone tsy ananana eny amin'ny université tsy ananana na gabone tsy ananana eny université mireharay mihitsy ny anao navita zao tsy trano io fa trano afaka ianarana afaka ivelomana misy mpampianatra zany reny tompoko ny zavatra tokony hipetsaka arabaiko anao ary tena manome voninahitra anao raha ohatra ko hoe tahaka an'izany dao ny université rehetra manera Madagascar tsy raha inao ny université eo de manangana trano eo tsy trano ale izy fa maha université de misy mpianatra ao afaka misakafo tsara izy afaka mandro izy afaka mianatra tsara izy fa tsy zany reny tompoko ny zavatra misy eny amin'ny université azafady andany andriamato filomba mandehana eny Akato mandehana eny Manday mandehana eny amin'ny Curé mandehana Votovorona mandehana eny Majunga fa maimbo reo zanantsika reo maimbo reo zanantsika reo na ny endrony raha tsy ananany ary tsy tokony irery am'izany ntsony ianao tsy tokony irery am'izany ntsony ianao lasa zay tenenako hoe ity fitondrana ty de raha ny heno anao zao dia zay zavatra zay oeroero ny betsaka atao anatin'iny teninao iny fa miteny anao maharary ny fahoriana vahoaka ianao oeroero ny betsaka atao anatin'iny i resaka tsy fananana tsy fametsarana lahara-pahamena betsaka atao anatin'ny teninao iny tsy fananana vision tsy fijerena zavatra fefaiseo zay ny zavatra hita atao anatin'iny ino manarany fionana ino TAFA zay nataonao iny de tsy enao tena malahelo anareo vahoaka malagasy aho zaho koa miaina tahaka aona moa ny iainanao tahaka za sy teritya za tsy ohatran'izany enao manana ny zavatra rehetra fa andramatsika hoe andaotsika andehana bakartier ka izay no zavatra teneniko amitsika vahoaka malagasy rehetra maha olo-pirenena no itenenako aminareo maha solombavam-bahoaka no itenenako aminareo nandroany maha lehibe ny mpanohatra no nizarako anareo aniny zavatra nandroany iny satria naninona satria tsy mendrika ny vahoaka malagasy zay mijaly iny TAFA zay nataonao iny tsy mendrika mihitsy za tsy mitena anao tsy nanao vahaolana ianao fa vahaolana tsy mamaholana fa mampihena azy kely fotsiny hay moa azaka ny vahoaka reo hoe hantsaka rano foana atsika mandritra ny roa taona zany inona ny zavatra handeha am'zany zavatra zany miteny imay anao imay inona mahaolombelona atsika tompoko inona mahaolombelona atsika tsisy ka de samby hotahin'Andriamanitra re tsika mivavaka amin'Andriamanitra ho latsaka ny orana mba hivaha io problema io fa tena midofotra mirindrina ny fitondrany lay Rajoelina tahin'Andriamanitra isika reto